Zao sanao fidiana tompandroany iany efatsika satrisy rata ao anatin'izany fandehanantsika tiaka mafia mandeha fanovatan-tsika atao hitsakana mihitsy nanasana hitsakana anaran'i Jesosy tonga tamin'izao fiangonana kely zao ilay fanompon'Andriamanitra izay midiny tahaka zao fihavanana izao fandehanantsika tiaka mafia tany zany efa tongetia eglizy arahany zany zava-maneno mahafinaritra tsara zany Matio toko faropolo andininy faropolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary tamin'izany dia nanantona Jesosy ny reniny zanaky Jebedio mba amin'ny zanany lahy dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy Jesosy taminy, inona no irinao? Dia hoy raha vehivavy taminy, mandeha mba hipetrahany reto zanako roa lahy reto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namaly azy hoe tsy fantatrareo izay angatanareo. Hainareo va ny isotro amin'ny kapoaka izay efa isotroko? Hoy izy rola taminy, hainay ihany. Hoy kosa izy taminy, isotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa nipetraka eo amin'ny tanako ankavanana sy amin'ny tanako ankavia dia tsy ano ame zany fa izay nanamboarany raiky izany no omena. Ary noho nandre zany izy folo lahy dia tezitra noho ny nataon'izy mirahalahy. Fa Jesosy niantso azy ankeo aminy ka nanao hoe, fantatrareo fa ny andrina ny jentilisa nampanompo azy tokoa ary ny lehibe ny manapaka azy fantatra, fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Ho tahina le zany teny zany mitondra haim-panahy ho antsika tsirairay avy. Lehibe ny fitiavanao sy ny fampirapozy amenao anay ka mbola velonay izay. Tafaona aminao indray amin'ity sabata ity, afaka nidera sy nankalaza sy namey voninahitra ny anaranao, afaka nitondra ny elokay sy ny fahotanay teo anatrehanao rehefa avy niaiky izany izay araky ny soratra masina hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra izany no azo fitahina. Ho dia misaotrako tompo satria tsapanay ny amin'ny rano zanak'ondry izay efa nalatsaka ato amin'ny azo fijaliana Jesosy io, ny famelan-keloko izay efa nomenao anay ka mbola nahafanay nitondra ny fanatitra araky ny baikinao sy ny ampahafolo-karena. Ho dia mitenena ary Jehovah Tompo fa miaino izay atao am-piangonana ato, miaino izay ato atokantrano ato, miaino izay na dia ambony fiarakodiaza izany afatra izany. Ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilefy nantsangana araka ny soratra masina nakany izany ho azy ny dera sy Halleluja, amen. Hoan'ny sabata voalohany volana Aogositra eto Ankenieny, fiangonana Ankenieny efa miakanjo fotsy sy manga.
tena mivoaka tsara mihitsy mahafinaritra be zany zavatra zany hoe hita mihitsy le hoe miove dia zay fiovana zay zany a hita hoe tokony mandroso amin'ny tsara tsaratsara hatrany hatrany amen zay le fiovana. dia ato amin'ity afatsika ty a vakina tamintsika tao ny perikôpy tamin'ny sabata heriny tao zany a samy nahenontsika tamin'ny radio tany régionalny Itasy no nanao sabata farany ary niresaky ny fampiresana farany tany tsika moa manaraka ny radio tsara ny toriteny dia hoe rehefa tafita ny Jordany ny zanak'Israely ka nanaisitra ny zavatra voaozona dia naresy ny fahavalony amin'izay dia ny tanànany Ai dia nanomboka nandresy an'izay zany ny zanak'Israely. Rehefa nandresy amin'izay izy eo tsika zany zao eto ankeny eny zany tsika noho ny tantara. Rehefa nandresy an'izay zanak'Israely ino ary ny zavatra nitranga atao amin'izay tamin'ny tanàna sy ny tantarany zanak'Israely io. Josoa toko fahavalo ny 30 hatramin'ny 5:30. Izao ny voasoratra. Nanoratany Josoa ny dikany lalàna tamin'ny vato sy ny namakena ny fitahiana sy ny famonjonana teo tendrombohitry Gerizina sy Ebala. Tamin'izany Josoa dia nanorona altara tao tendrombohitry Ebala ho an'i Jehovah Andriamanitry Israely. Araka izay nandihindihan'i Mosesy mpanompon'i Jehovah zanak'Israely dia araka ny voasoratra eo amin'ny boky lalàna Mosesy dia ny altara vato tsy voavoatra zay tsy nipetamby ary dia nanatitra fanatitra dorana teo amboniny ho an'i Jehovah izy sady namono zavatra atao fanatim-pihavanana. Dia nosoratany teo amin'ny vato ny dikany lalàn'i Mosesy zay efa nosoratany teo anatrehan'ny zanak'Israely. 13 ary ny Israely rehetra sy ny lolona sy ny fe azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo an-daniny roa amin'ny fiara teo anatrehan'ny Levita mpisorona zay nitondra ny fiara ny faneken'i Jehovah na olona hafa firenena na Israely. Zany hoe misy hafa firenena zany tao Israely satria efa tia pitany Jordany misy mponina tia pitany Jordany kotsy hafa firenena. Ina zavatra nitranga ny atsasany iny nandrify ny tendrombohitry Gerizima ary ny atsasany iny nandrify ny tendrombohitry Ebala araka izay efa nandidian'i Mosesy mpanompon'i Jehovah fahiny mba hitsodrano ny olona Israely. Mosesy efa tsy eo intsony a fa efa maty Mosesy fa ty efa tafitany olona Jordana zany a dia araka izay nandidian'i Mosesy zany hoe ity ny akarany teo tendrombohitry Ebala sy Berizina ty zany tsy Gerizima ty zany a dia tena efa baiko nomen'i Mosesy talohany ny ampitanany olona Jordana hoe rehefa tafita amin'ny olona Jordana ireo dia ato amin'ity tendrombohitry Ebala sy Gerizima ty no hitsofanareo rano zanak'Israely. Dia inona ny zavatra atao anaty zavatra nresana tamin'izany boky ny lalàna zany 9:30 ary rehefa afaka zany dia namaky ny teny lalàna rehetra izy tao amin'ny tendrombohitry Ebala zany dia ny fitahiana sy ny famonjonana araka izay rehetra voasoratra eo boky ny lalàna. Tsy nisy teny tamin'izay rehetra nandidian'i Mosesy izay tsy novakiany Josoa teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra mba ny vehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny izay teo aminy io teny fanozona sy fitahiana nefa tsy eto. Izy amintsika zao mahalala ny hoe inona io nefa nozy izy rehefa tafitany Jordany ireo na nandresen'ny Aya zanak'Israely zany zavatra natao manaraka ny vakina amin'izay ny boky ny lalàn'i Mosesy zay misy ny fitahiana sy ny fanozonana. Efa eo tsika Deutéronomie 7:20 ny amin'ny anaovana tsangam-bato anoratana ny lalàna sy nanaovana ny tsodrano sy ny fanozonana ao tendrombohitry Gerizima sy Ebala. Tanareo zany efa afatra taty zany fa tsy hoe tafitany Jordana dia niakatra tendrombohitra akaratra teny fotsiny na teny andringitra teny na teny ambondrombe fa efa afatra nomena tary zany le afatra dia vakina amin'izay ary izy. Ary Mosesy ny lolona Israely dia nandidy ny vahoaka ka nanao hoe tandremo ny lalàna rehetra izay andediko anao anio ary amin'ny andro izay hitanareo any Jordana
ho any amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra anao dia manangana vato lehibe ho anao ka laloro sokay. Dia soroato eo aminy teny rehetra amin'ity lalàna ity, rehefa tafita ianao mba hiditra ao amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao, dia tany trondra dronono sy tantely arak'izay nolazain'ny Jehovahandriamanitra ny razanao taminao. Ary rehefa tafita ny Jordana ianareo dia atsangana eo tendrombohitra Ebala ireo vato ireo zay nandidiko anareo androany ka lalory sokay. Ary mena alitara ho an'i Jehovahandriamanitra, ary manorena alitara ho an'i Jehovahandriamanitra ao. Vato no ataonao alitara nefa zapemby izy, vato tsy voapaika no ataonao alitara ny Jehovahandriamanitra ao, ka manatera fanatitra dorana eo ambony ho an'i Jehovahandriamanitra ao, ary manatena koa fanatom-pihavanana ka mihinana eo sy mifalia ao anatrehan'i Jehovahandriamanitra ao. Ary soraty eo amin'ireo vato ireo ny teny rehetra amin'ity lalàna ity, ka atao velona tsara ny soratra. Soraty amin'ny vato ity teny lalàna ity, atao velona tsara ny soratra, atao azo vakiana tsara, ohatra ny zao ato zao zany, zao azo vakiana tsara, mitsangana fa nitanokao atao vy, ary nikitronao ataoko varahana, ka norotoro ny firenena maro ianao. Apokalipsy famma akeneny ambo, azo vakiana tsara zao. Zao teny zao na olona tsy dia mahita tsara ary mety mahita n'ity apokalipsy ity sy ty ngeda-be tao anaty ty. Atao azo vakiana tsara. 15 dia niteny tamin'ny Israely rehetra Mosesy sy ireo Levita mpisorona ka nanao hoe mangina ka mihainory Israely ao, androany no efa tonga firenen'i Jehovahandriamanitra ao ianao. Elo tsara tamin'izany nilazana azy vakio ty boky ty ozy izy tamin'izany. Ary efa tafita ny Jordana zareo dia nalaina le boky, zany hoe mbola teo zany le boky tamin'ny andron'ny Mosesy zany, androany efa tonga aminareo zany. Efa tafita ny Jordana zany, mbola tsy tafita zareo tamin'izany, mbola tsy tafita. Fa izy efa tafita ny Jordana no vakianao io boky io dia manao hoe aninonao izy proviny, androany efa tonga aminao zany. Efa resy zany ny fahavalo sa mbola tsy resy amin'izany? Efa resy ny fahavalo zay nandresy teo, satria efa nanatitra ny zavatra voaozo anio zay andrenesanao nyty feo ty. Nefa tonga inona ianao izy izy, nefa tonga firenen'ny Jehovahandriamanitra ao. Azonareo ve zany? Azonareo tsara ve zany tantara zany hoe ity afatra ty zavatra vakintsika ty zany ty Deutéronomie 7:20 ty efa tafita ny Jordana sa mbola tsy tafita? Tondareo fa tsy maharaka nareo. Ity 7:20 ty efa tafita sa mbola tsy tafita? Mbola tsy tafita. Fa ity boky ity vakina aty ampitan'inona? Aty ampitan'ny Jordana. Zay ve voazonareo sa mbola tsy azonareo zany? Tsangano ary ny tany raha ohatra mahazo. Tsy fiteaka mafy za zany. Mbola tsy tafita ity ny tenenina fa vakina tia ampitan'ny Jordana izy zao. Tsika zany zao maninona? Mamaky azy zany tsika zao koa, satria sariny efa tafitan'ny Jordana, efa resy ny fahavala. Dia ao naozy izy averina ny 15. Dia niteny tamin'ny Israely rehetra Mosesy sy ireo Levita mpisorona ka nanao hoe mangina ka mihainory Israely eo androany zay hainotsika n'ity afary ty, na datinina ny hainotsika azy orinan' zao toroteny izao, efa tonga firenen'i Jehovahandriamanitra ao ianao. Alleluia. Koa enoy ny feon'i Jehovahandriamanitra ao, ary arao ny didiny sy lalàny izay andidiko anao. Dia mazava be zany ty afary ty. Ty zany tsy natao an'ny fiangonana hafa. Eno tsara zany, tsy natao an'ny fiangonana hafa izy ty zany, ivelan'ny apokalipsy. Tsy natao an'ny fiangonana matozoma, tsy natao amin'ny fiangonana vavaka alahady, tsy natao amin'ny fiangonana vavaka sabata, mino Jesosy maty zoma.
sy no atao any anaram-piangonana na silamo izy na boudiste izy na koenina izy na judaisme izy tsy ho any zany ty afatra ty fa ho anisa ho atsika satria itsika mandeha arak'izay voasoratra ato izany. Ina le ozo omena dia ina le fitahina lasitsika mitoy dia ndraiky amby folo dia nandidiny vahoaka tamin'izany zany sesika nanao hoe ireto no hijany tendrombohitry Gerizima hitsodrany vahoaka vahoaka rehefa tafita ny Jordany ianareo. Dia Simeona sy ny Levi sy ny Juda sy ny Isakara sy Josefa ary ny Benjamina ary kosa no hijanona eo tendrombohitra Ebala anozo. Dia ny Robena sy ny Gada sy ny Asera sy ny Zebolona sy ny Dana ary Naftaly. Dia iteny le vitaka anao amin'ny Israely rehetra amin'ny feo mahery hoe ndiny 2010 hozonina ny olona zay manao sarin-javatra voasikina sarin-javatra nitiny dia atao tonga dia ataoko hoe hozonina ny apokalipsy zay manao sarin-javatra voasikina sarin-javatra nitiny zay efa vetavetana eo mason'i Jehova asany tanany mahay tao zavatra ka mametraka azy eo amin'ny takony. Dia maly ny voaka anao hoe dia maly ny voaka manao hoe faharoa hozonina zay manao tsirotsirona ny rainy na ny reniny dia namaly ny voaka rehetra hoe dia tsy tenitsona rehefa avy eo namaly ny voaka rehetra fa tonga dia manao amen tsika zany. Hozonina zay mamindra ny faritany namany, hozonina zay mampivily lalany jamba, hozonina zay manao fitsarana miangatra amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra teny, hozonina zay mandry amin'ny vadiny rainy fa mandry amin'izay nandrian-drainy izy, hozonina zay mandry amin'ny biby, hozonina zay mandry amin'ny anabaviny dia ny zanakavaviny rainy na ny zanakavavin-dreniny, hozonina zay mandry amin'ny rafozany vavy, hozonina zay mamely ny namany eo amin'ny takony, hozonina zay mandray kolikoly ahafaty olona mariny, hozonina zay tsy makatony tenin'ity lalàna ity. Zay ny tapany voalohany. Ho an'izy zany afaka zany? Ho antsika zany. Tsika izy mbola mitoy izy a. Diny 8 ny soa ny fanarahana an Jehova ary ny loza zay anjony miala amin'ny kosa. Ny soa ho valiny ny fanarahana an'izy Jehova ary loza zay anjony miala amin'ny kosa. Dia sandra Jehova Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao ireo fitahina rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao. Jerevy tsara zany. Misy foana zany ny mifanohitra sens contraire ny mifanohitra amin'ny teny. Raha isika le fitahina ho tahiny ianao ao an-tanàna ary ho tahiny ianao any an-tsaha. Andiny 4 ho tahiny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiopinao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ny fahavalinao ho resinao ny fahavalinao izay mitrangana hiady aminao ka lalana ray ny voany anatonanao fa lalana fito kosa no antsiro ny ala eo anoloanao. Inona indray mifanohitra amin'izay? 5 mifanohitra amin'izay. Atolotry Jehova ho resy eo alohany fahavalinao ianao ka lalana ray no ivoanao hiady aminy fa lalana fito kosa no antsiranao hiala eo aminy dia ho mpanjenjeny any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ianao ary ny fatinao mbany voromanidina rehetra sy ny bibidia ary ny fatinao ho an'ny voromanidina rehetra sy ny bibidia ka tsisy anaitaitra azy. Lasa ihany tsika fa vakiny moa titeniteny io. Andiny 9 andidiny fitehina ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ahita ianao izy any amin'ny tany zay omeny Jehova Andriamanitra ao anao. Mifanohitra amin'izay andiny 7 ka hatramin'ny 5 andiny 7 ka hatramin'ny 5 hoentiny Jehova hiady aminao zay firenena avy lavitra dia ny avy any amin'ny farany tany tahaka ny fandikan'ny voromahery no fiafiny sady firenena zay tsy ho fantatrao ny fiteniny
firenena masika endrika zay tsy anaja ny antitra na hiantra ny tanora dia hoaniny ny ateraky ny ombonao sy ny vokatry ny taninao mandra-paharinganao ka tsisy avelany ho anao na ny vary na ny ranom-boaloboka na ny dililo na ny ateraky ny ombonao na ny ateraky ny ondry amanosinao mandra-pandringany anao. Ny fahafolo zao ataony Jehovah manana ambiampy izy zay ahasoanao dia nateraky ny kibonao sy nateraky ny biby fiomponao ary ny vokatry ny taninao amin'ny tany zay nianan'ny Jehovah tamin'ny razanao omenanao. Hovoan'ny Jehovah ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa andatrano ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahin'ny asan'ny tananao rehetra. Mifanohitra amin'izay nde ny telopolo dia mikisaka ny mivala amin'ny telopolo. Ifofo vady ianao fa olo-kafa no andry aminy, ianao trany ianao fa tsy toetrao, ianao tany-boaloboka ianao fa tsy hinana ny vokatra. Ndiny vala amin'ny telopolo. Voan-javatra betsaka no entinao ambolena any an-tsaha fa kely kosa no angoninao satria ho lanin'ny valala ireny. Ianao tany-boaloboka ianao ka hiasa azy nefa tsy hisotro divay na hisotro voaloboka ianao satria ho lanin'ny fosotra ireny. Ianao azo oliva amin'ny taninao rehetra ianao nefa tsy hisotro diloilo fa hihitsana ny oliva nao. Lasa antsika toko valo amby roapolo andiny faharoa amby folo tapany faharoa ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy ampisambotra dia ataony Jehovah voalohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Penany amin'izay ny condition raha miainy didiny Jehovah Andriamanitrao zay andidiko anao andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Anio zany nomenatsika dia andao faranatsika hivaky teny satria vakina daholo ireo izy izy hoeniny olona rehetra. Andininy 5:10 Deutéronome 8:5 fa raha tsy mihaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina naraka ny didiny rehetra sy ny lalàny zay andidiko anao anio dia ho tonga aminao sy hahatratranao izao fandrosonana rehetra izao. Rehefa tsy hainao zany tsika niza na pastera Mayol zany na pastera Arthur zany na pastera Herzou zany na pastera Pérodin zany na pastera Didier zany na pastera Jean-Pierre na pastera izy ny anarany na missionnaire izy na évangéliste izy tsy hainao zany na olona na diakona na olona tsotra na korala na mpiteny zava-maneno na Samaritana na sekoly sabata na dorokasy. Rehefa tsy hainao zany ianao tsisy akanava ka tafitany Jordana mbola ray dia am'izao lalana zao io zany miandry anao zonony ianao an-tanàna zonony ianao any an-tany ataovy zay ahafahanao zonony aronao sy ny vilifanao vamofonao zonony nateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary nateraky ny ombonao sy nateraky ny ondry amanosinao. Zonony ianao raha miditra zonony ianao raha mivoaka ampandehan'ny Jehovah aminao ny ozo dia orooro sy fampitahorana amin'izay rehetra atao ny tananao mandra-paharinganao sy mandra-pahalaninao faingana noho ny faratsiany nataonao tamina foizananao. Apiriketin'ny Jehovah aminao ny arety mandringana mandra-pandaniny ianao tsy eo amin'ny tany zay efa hidiranao olo vany ary aretina masoazaniny sy tazo mahamay sy famaizana sy hafanana mangotraka sy andro miantona sy vary mainy rivotra na maty fotsy no amelezan'ny Jehovah anao dia nitsika ianao ireny mandra-pahalany ritra anao. Mampibe zany fotona zay fa zany reny mamozony eto miala rehefa tafitan'olony Jordana zany ankisyrehetra tsisy natao latsaka izany fa natao reniny olona rehetra na ny vahiny teo aza dia natao nandrehany zany hoe itsika zany satria manapetraka koa ny atsika na nitany Jordana tsika na tsy nita tsy maninona ny olona tsy nita miaraka mivavaka amintsika miaraka mandeha amintsika izy manaraka mifepetra sy ny condition rehetrarehetra miaraka ny hoe fidirana am'izao fidirana ny akanjo fitafiana zao ampiagonina miaraka mivavaka tsy misy fandraritra tsy misy mifanaratsy fa dia miray dia ihany
mandeha zany ny lalana manaraka zay fepetra sy rafitra rehetrarehetra hoe manaiky ny mpitoro anareo dia manaiky dia miray dia daholo fa izany fitahina zany dia hoan'izay mbola ato anatin'ny lalana mbola ato anatin'ny vala rehetra na izy na izy na vahiny ary ianao zany ka tonga zany miaraka ato dia ao anao na nita ianao na tsy nita dia ao ianao zany tonga aminao zany zany hoe tsy vanim-potoana ifampitsaratsara atsika tro zany zay nampotonga ny Jesosy ilaza didy vaovao no meko anareo tamin'ny toviteny tamin'ny heriny dia maninona am'izay nifankatiavanareo am'izay azalany andro mifampikritika sy mifampifosafotra sy mifanenjikenzika sy maka clan hoe ty clan ihany na ty clan zao tsy zany tsontsika izao fefa didy vaovao no omenatsika dia nifankatiavatsika mifankatiava am'izay tsika rehetra meo voninahitra le mpanjakana menatsika zany afatra zany teny mahafaly ho tahinanao raha mivoaka raha miditra dia mitsangana fa ataotsika vavaka io zany maranana fotoana aloha mpitsanganana andrasitsika zany tsodrano tsara dia tsara izany Jehovandriamanitra renay ny afatra tamin'ity sabata androany ity fa ny kosa dia andray zany tsodrano avy aminao izany izay ho tahina ianao an-tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha ho tahina nateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary nateraky ny biby fiompinao dia nateraky ny ombinao sy nateraky ny ondry amanosinao ho tahina ny arinao sy ny vilia fanaovanao mofo ho tahina ianao raha mitra ary ho tahina ianao raha mivoaka atoro Jehovah resan'olo ny fahavalinao ary ho resinao ny fahavalinao zay mitsangana miady aminao ka lalana ray ny voany anatinanao fa lalana fito kosa no antsirany ala aminao andidi ny fitahinao aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao zay rehetra ataon'ny tananao ka hitahinao izy any amin'ny tany zay omeny Jehovandriamanitra ao anao anandratra anao firenena masina ho azy Jehovah arak'izay nianianany taminao raha mitarina didiny Jehovandriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany dia ho hitany firenena rehetra ambony tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao dia atahotra anao izy ary ataon'i Jehovah manana ambiampy izay ahasoanao dia nateraky ny kibonao sy nateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany zay nianianan'i Jehovah tamin'ny razana omena anao ho an'i Jehovah ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa andatsany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoana sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra dia ho ataon'i Jehovah lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha miaino didiny Jehovandriamanitra ao zay didiny ianao anio ka mitandrina sy manaraka azy ary aza miala amin'ny teny rehetra izay didiko anao anio na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia anaraka Andriamanitra afaka anompo azy misaotra raha eo ny amin'izany ny efatra nomenao anay zany fa nahavahanao sy nasianao taminay teto koa ny fitahina sy ny ozony dia misaotra fa Andriamanitra tsy mizahatavan'olo anao tsy manavakana anao ary Jehovah ny dera sy hiata nanaran'ilay Jesosy maty ny lefy nantsanga anaraka ny sotra masina nangatana azy zany vavaka zany ho azy
Jehovah tentang Moses Aaron akan lutang Moses tentang Aaron sedang jalan Israel. Ita Aaron Jehovah kaya Aaronau. Apabila bila tentang menyambut Jehovah kami nafuan mau. Anak tentang menyambut Jehovah kan menon via danana. Amen lah. Jangan tim saya sedih. Wah, itu semua. Apa kita pasti Allah? Siapa coba pasti Allah?